eny ary professeur mialy ihany tompoko fiadanana ho anareo tonga tao tokantranonareo hitondra ilay loha hevitra hoe iza moa ny 144 000 juif voalaza ny apokalypsy 7:3-4 iza moa izy ireo dana lota diavo ny partie 1-2-3-4 satria coupetsika isaky ny 15 minutes eo ilay fampianarana fa tsara ho hitanao ny teny Andohany na atao anatin'ny Facebook na ny amin'ny YouTube ndana jerevo any fa alefatsika any hatrany amin'ny TikTok alefatsika tsikelikely any koa le izy fa ampianatra anao any partie 5 efa azonao zany hatreto fa ny 144 000 juif dia mpampianatra ny olona tavela amin'ny andro farany le olona hiarany atezeran'Andriamanitra satria tsy nety nino an Jesosy Kristy tompo ho Andriamanina dia ho forsen'Andriamanitra amin'izao andro farany izao izy zao ny atao hoe andro farany ho forsen'Andriamanitra amin'izao fin de temps zao izy mba ndeha hiaino an'ireo mpampianatra 144 000 juif ampianatra anao an Jesosy Kristy tompo ampianatra anao an Jesosy ny doctrine biblique de vérité misy olona mitory Jesosy hafa fa tsy mba Jesosy nitoriny Paul apôstôly mihitsy nitoriny fa zavatra hafa dia reny tsy reny notorinay aminao fa tena ampianatra anao ndao hianatra ny andro farany hianatra ny apokalypse sy ny fiomanana ny sanctification amin'ny andro farany fa na ianao atratra an'izany grande tribulation zany na ianao tsy atratra an'izany fa maty telo amin'ny fotoana dia mitovy ihany ny zavatra takiny tompo aminao dia ny hoe vonjeo ny fanahinao vonjeo ny fanahin'ny olona manodidina ampianaro izy ireo fa tsy maintsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa zay ny antony nafatesako teo amin'ny azo fijaliana zay no tokony hotorinao fa tsy zavatra hafa rehefa mitory an'Andriamanitra tsy zavatra hafa mihitsy aza mandany fotoana miaino ny toritenin'ny olona izay tsy ampianatra anao afa-tsy ny la réussite dans la vie inona moa zany ny tombontsoa azon'ny olona raha ho azany izao tontolo izao manan-karena be izy lasa ambony be izy lasa directeur zao rehetrarehetra zao izy lasa flou izy lasa président irak'izao rehetrarehetra zao izy manan-karena izy kanefa ny ho very any amin'ny helo dia mirehatra mandrakizay misy io Andriamanitra io misy zany helo zany dia mirehatra mandrakizay dia ina zany tombotsoanao lozanao namono olona ianao nanangom-bola lozanao ny anjara fitahiana ho an'ny olon-kafa nangalarinao nataonao tamin'ny kolokolo anao daholo izy rehetra dia nefa ianao nge maty any ngainao moa depasy n'izany hoe 70 na 80 taona zany raha mateza indrindra ny any amin'ny zato any efa avy eo ianao lasa dia atao inona le arena dia nefa ianao hirehatra riananina ry tsy aleo sady manan-karena no mankany amin'ny paradisa dia izay ny zavatra teneniko aminao izay aloha ny tanjona ampianarantsika an'izao zavatra izao ireo fampianarana tamin'ny partie 4 tsika ny teny hoe ireo 144 000 juif dia nampianatra andreo virgine miadala tamin'ny telo taona sy tapany voalohany nampianatra hoe raiso Jesosy dia eto dia miteny raiso Jesosy kristianina zany io ny azakazahana be io oragasy aloha dia kristianina raha any amin'ny pays misy any grande guerre io ianao dia ny 12 000 taranaka 12 000 par tribu mampianatra ao Israely dia israelianina daholy no tonga dia ampianatra ao fa israelianina tena kristianina mirehatra ohatra tsika senao kristianina dia zareo ho gaga angambany ianao hoe mampianatra ny israelianina inona izy moa Jehova no ampianarina tsy Jehova fa Kristy koa efa tonga le 3e guerre zany bombarder ny olona bomba be mihitsy ny zavatra azo misesilany be mihitsy amin'izany ao Israel dia miteny aminao fa reo olona israelianina reo mbola iziriziry ihany izy hoe Jehova ny Andriamanitra fa zay aza ampianarina an'izany kristianina zany Kristy zany tsy mikoty amin'zareo tena tsisy dikany amin'zareo zany Jesosy zany tena enjana le Andriamanitra fa tsika
jentilisa aloha no nataony mahafantatra tsara any Jesosy indray a zay vao andeha indray tsika ampianatra andry zareo jentilisa tsy jentilisa ka jiosy tena izy ny tompon'Andriamanitra nefa izy indray no ampianarintsika hoe tsy mahay an'le Andriamanitra mihitsy ange ianao hoe raiso amin'izay le Jesosy Kristy tompo. Dia eto zany ny teny ny 144 000 andeha ampianatra an'ireo Israelianina reo any Kristy dia tsy maintsy misy kristianina Israelianina tsy maintsy. Dia mety misy olon-kafa mety jentilisa mirehatra avy any firenena hafa koa manampy amin'ny 144 000 an'ireo Israelianina reo. Ny zavatra hitranga dia ity rehefa tapitra ny 3 ans et demi voalohany izay le lazaina hoe petite tribulation nefa efa 3e guerre mondiale amin'io tsy mbola mpianatra anao ny détail plan de temps amin'ny 3 ans et demi fa généralité zany teneniko anao zany. Rehefa tapitra ny 3 ans et demi vita ny fampianarany 144 000 juifs an'ireo vierge folle dia misy amin'izy ireo no afa-panadinana dia misy ny tsy afaka. Ny afa-panadinana dia le anisany ho raisin'i Jesosy Kristy tompo miakatra ny rahoan'ny lanitra. Eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy miandry eny izy tsy midina ety an-tany ao anatin'ny tribulation tsy midina aty mihitsy izy hiakatra andeha amonjy an'io rahoan'ny lanitra io ireo virjiny 10 adala lasa endry. Dia azonao tsara hita maso ny akaran'i Jesosy Kristy tompo. Azafady hita maso ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia hita maso ny akaran'ireo maty ao amin'ny tompo aloha ny dikany maty ao amin'ny tompo ireo maty tsy mba nahatratra an'ilay grande tribulation fotrany hoe maty amin'ny herintaona nefa mbola tsy tonga ny grande tribulation, maty amin'ny 2030 mbola tsy tonga ny grande tribulation, maty amin'ny 2040 izy amoa malala sao dia mbola misy an'izany fepitaona lavalava zany mbola misy an'izany. Dia maty eo amin'ny tompo aloha zany hoe kristianina mirehatra fa maty alohan'ny tribulation, grande tribulation. Dia ireo aloha izy ny baiboly miakatra izay vao ireo virjiny 10 adala lasa endry dia miakatra ireo. Azonareo an-tsaina tsara zany fa maty eo amin'ny tompo no ara-panahy kokoa ampiakarin'Andriamanitra mialoha izay vao reto virjiny 10 adala lasa endry reto. Dia miakatra velona ireo, velona izy miainga mitafy an'le corps glorieux koa ireo. Dia miainga izy dia lasa fa raisin'ny tompo dia any moa zany any le misy fiarahana misakafo. Fiarahana misakafo amin'ny tompo efa misy fanasana be, fanasana ny zanaky ny mpanjaka. Jesosy zany io zanaky ny mpanjaka io. Tsy resaka nintsika fa amin'ny andro hafintsika miresaka ny zavatra fa fataro fanao fetin'ny olona fa ny eto tany mbola mitohy ny tantara. Inona zavatra hita ety an-tany tout le monde eny na dia mpakasary amin'ny journalisme eran-tany azy dia makasary hoe hoay ireny fa niakatra ny kristianina. Niakatra ny kristianina dia rehefa niakatra ny kristianina dia tsika tavela. Raha azonao an-tsaina zany dia mbola misy kristianina efa nandefasana ny 144 000 juifs ampianatra ny Jesosy Kristy tompo ho tompo Seigneur et Sauveur. Fa tsy mety izy mbola kamo ihany izy, mety tsy mivavaka izy isan'andro fa mety dingadingana ny fivavahana ohatra, mety mbola kamo izy, mety tsy nanova toetra izy, mety mbola tia vola ihany izy, mety tsy dia mino loatra koa izy tena marina vafa tena horaisiny zahay amin'ny moitié any tribulation tsy nino izy nefa dia ampianarina amin'ny tsara nefa dia izy efa témoin nahita hoe ny olona nirehatra tao aminay efa disparaître daholo tamin'ny début-any tribulation. Efa lasa le olona nirehatra rehetrarehetra na pasteur na mpino araka izay tenenina fa dia tsy tafa zany le leçon. Tsy haina ny mpampianatra ve tsy mahay sa ny devoly mibahana be ao anatin'ny sainy
Virjiny 5 adala no tena mibahana be loatrany dia tsy mety ny fo fanahany fa teo zany ny farafamindrapon'Andriamanitra farany ho an'ny olona tavela tsy akatra zany hoe tsy tafita tao anatin'ilay Virjiny 5 endry dia teo amin'io fampiakaran'ny Virjiny 5 adala. Dia tiako fantatrao zany fa ny 144 000 juifs akory tsy miakatra miaraka amin'ireo olon'ireo eny amin'ny rahoan'ny lanitra fa mijanona ety izy ary mbola mpianatra indray andreo Virjiny ataontsika hoe adala noho ny adala. Efa mena chance fandroany dia mbola tsy nanao any fa manomboka eo kosa ampianatra anazy indray ny 144 000 juifs izay tavela ety. Tsy hiteny intsony hoe ampianatra anazy hoe mifona tompo tsy any mifona Jesosy tsy any amin'izany intsony fa ianao ny tompo sy Andriamanitra tsy dia any loatra intsony satria efa hain'zareo izay zavatra izay fa ny zavatra tena ho ampianarin'ireo olona ireo azafady ny tena ho ampianarin'ireo olona ireo mandritra izay andro 3 ans et demi faharoa izay dia izao. Raha terena asiana 666 ny andronao dia aza manaiky. Raha terena asiana marika 666 ny tananao havanana aza manaiky. Fa aleo ianao mandahy. Ny antony raha mandahy ianao dia mbola voavonjy ny fanahinao. Fa ny takaliny kosa tsy maimai-poana intsony tsy maimai-poana intsony ohatran'ilay teo amin'ny 3 ans et demi voalohany teo intsony hoe mianatra tsara an Jesosy dia manaiky tsara hoe ianao ny Seigneur tsy manan'Andriamanitra hafa afa-tsy ianao Jesosy hiverina aminao Jesosy efa tsy any intsony fa ninona teneninao tsy vita mivavaka kely fanoloran-tena ohatr'izay intsony ny famonjena fa inona ny zavatra mahazo anao tapahana ny lohanao satria ianao ny ziriziry hoe za aza asiana an'ilay 666 je veux être tué dia tena tué ny olona tokoa ianao ny fitondram-panjakana amin'izany fotoana izany masika ary efa mitondra eo amin'ny fitondram-panjakana ilay antikrista ilay lehilahy nota ezany ny anarany antikrista efa mipetraka eo amin'ny fitondrana ara-panahy couple foana manko ny fitondram-panjakana sy ny fivavahana fa keo ny baiboly fa couple foana io soit Andriamanitra démonie ny Andriamanitra ilay mpanjaka dia mpaminany mpaminany diso tsy mpaminany resaka amin'ny Jesosy tsony fa mpaminany ampiasain'ny Satana soit tena Andriamanitra Jehova mihitsy ny Andriamanitra ilay mpanjaka dia ny Andriamaniny ny mpaminany dia mpaminany tena mpaminan'Andriamanitra dia tena miresaka mihitsy izao ny hevitr'Andriamanitra raha mamaky ny Ancien Testament tsika na Nouveau Testament dia tena ny pastora tokony hivéhiculer tanteraka ny afatry ny fanahy masina dia miteny mihitsy ny zavatra atao ka eto izany ny fampianarana mamerina anao raha apokalipsika tsy mahafantatra ny zavatra ampianariko izany dia faniny ianao tonga dia kamo ianao hamaky an'io apokalipsy io tonga dia tsisy azonao io raha pasteur anao koa tsy dia mivaky loha amin'ny andro farany dia vao mainka tsy azonao mihitsy ilay izy dia misy indray koa pastora mivaky loha ihany amin'ny andro farany fa zavatra diso no ampianariny dia fanina ihany koa ny mpino hoe ahoana ihany ary izany fa tsy mazava fa izany teneniko anao izany ilay izy ny 144 000 juifs ny hoavy ampianatra any Virjiny 5 adala hoe aza raisina intsony ilay soratra 666 lazaina fa puce électronique izy io lazaina fa tsy fantatra hoe ohatrany tena zavatra ngeza apetraka any anatin'ny eny amin'ny androna eny izy io ampidirina tsy sarotra mihitsy ny manao an'izany zavatra efa fampiasa izany hoe asiana puce any anatin'ny lohan'ny olona any amin'ny lohan'ny biby ny olona manao Alzheimer reny efa anaovana fanandramana mba ahitana hoe lasa izy fa very efa mety efa afaka apetraka tsara anatin'ny lohan'ny olona dia resaka mondialisation teknolojia tsy hitanao io efa IA inona ny tsy hitany IA dia efa tena fantatra mihitsy hoe ho ampiasaina ny fitaovana teknolojia amin'ny andro farany mba identifiena ny olona iray de façon numérique dia izay io dia hita ianao na hiafina aiza na aiza dia aza variana hiafina tsy afaka miafina ianao tompoko na hoaiza satria naiza misy anao dia misy radara manaraka anao misy ny radara
mampianatra anao fotsiny hoe atony ohatry mampiseho andy mahita hoe ato misy chaleur humaine io ambanimbany ravikazo io misy hafanana mirehatra hitanao reny hoe drone mitsikilo hoe aiza misy olona dia amin'izany fotoana izany a itsika mpanompon'Andriamanitra mpanompon'i Kristy Jesosy no tena chasena ho vonoina amin'izany fotoana izany a tena marina ny hoe soa ihany fa tsy kristianina fa olon-tsotra olona jentilisa tsotra mpino hafa ankoatran'ny kristianina sy ny jiosy satria zao ny zavatra hitranga ho an'ny zay zany aloha ny kristianina zay fa ny anjaran'ny Israely ao anatin'ilay deuxième partie ny tribulation fahoriana mafy tsy misy ohatr'izany zay vao miakatra amin'izay ny degré fanenjehana ny Israeliana dia inona ny ataon'ny 144 000 juif mandeha miazakazaka mampianatra ny Israeliana amin'izay izy hoe raisy Jesosy jereo tsara fa miavaka izay zavatra izay ny anankiray mampianatra ny kristianina hoe aza mandray an'ilay 666 amin'ny andrina sy tanana fa ilay mampianatra les 144 000 juif mampianatra an'ilay jiosy kosa israelita ao Jérusalem kosa ampianatra mihitsy izy hoe Jesosy raiso fa iny hitanao niakatra ny lanitra teo iny izy efa hitanao dia andresy lahatra ny israelita sisa tavela ny 144 000 juif hoe misy ohatrany hoe convertissez-vous reste Jesosy Kristy tompo ohatra tsika le nandray any Jesosy voalohany tamintsika mpanota be malagasy mpanao sampy iny iny tsika manao adalana tsy natahotra an'Andriamanitra dia nasian'ny pasteur hoe raisy Jesosy izany an'olo tena amin'ny Jesosy dia ampianarina famonjena ampianarina filazantsara mihitsy ny Israelita ampianarina hoe le Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana il y a 2000 ans 2024 zany 2026 moins 33 années iny Jesosy iny ny tena Messia iny tena Messia fa tsy io Messia endrasanareo miandry Messia hafa kely anankiray manko ry zareo Israelita reo dia ampianatra an'izany ny dikan'ilay 144 000 juif dia maro izy ireo no anaiky an'i Jesosy amin'izany fotoana izany maro izy ireo no anaiky an'i Jesosy dia rehefa mandray an'i Jesosy izy dia ampianarina koa hoe noho izany aza manaiky asiana le 666 koa ianareo dia anaiky koa izy dia dikan'izay ho tapahan-dohatra ny kristianina koa izy tsisy famonjena maimaim-poana intsony amin'izany fa tsy maintsy dekapitena ny lohany mpino na mpino kristianina adala tavela izy napino Israeliana vao nandray an'i Jesosy Kristy tompo vaovao izy tapahana daholo ny lohan'ireo fa tsy te halala an'izany mihitsy ilay mpanjaka tokana ilay antsoina hoe lehilahy nota antikrista tsy te halala izy na jiosy vao niova ho an'i Kristy ianao na jiosy inona fa ny zavatra tadiavina za no atao hoe Andriamanitra dia mandeha mivavaka miditra ao anatin'ny tranon'Andriamanitra miditra ao amin'ny sinagoga dia miakohaka aminy izay ny zavatra tadiaviny dia izany ny fomba fiasan'Andriamanitra mampiasa ny stratégie an'ireo mpampianatra 144 000 juif ireo andeha hitaomana ny olona hovonjena faraparany eo amin'ny Jesosy Kristy tompo Jesosy zany raha mahita ianao an'izany stratégie izany dia ho hitanao hoe be fiantrana le Jesosy be fiantrana tena tsy vitany hoe nafony ny ainy ho anao nafony ny ainy ho anao tamin'ny année 33 et demi nafony fa mbola nomeny fanamasina ianao ampaherenao dia mbola omeny ianao ndraiky io no hoe na dia tavela ary ianao fa virginidimy adala dia mbola nomeny ianao hoe mbola visiteko ianao amin'ny alalan'ireo mpianatra alefako formeko les 144 000 juifs izay composition de israélita et composition des gentils jentilisa ohatratsika lasa kristianina
mirehatra. Zany ny mpampianatra amboarin'ny tompo amin'izao andro faran'izao dia manasanao mireheta aza miandry ampianarin'olona iandry 144 000 fa zao tsika dia fandao hianatra ny marina mba mety ao aminao na mety aminareo izay andray mety amin'ny taranakao no isan'ny tsongain'ny tompo hoe ito koa isan'ny 144 000 juif. Za moa zany ny amin'ny fampianarana izay hitako dia mahita hoe isam-pirenena no akan'Andriamanitra amin'io 144 000 juif. Isaky ny firenena kristianina ny akan'ny tompo amin'io satria misy kristianina ho vonjena foana tavela foana tsy maintsy misy na ianao mpianakavy io regny ny zanakao misy lasa misy tsy lasa tena misy dia tsy maintsy misy tavela eo dia io kristianina tavela io no mampalahelo ny tompo dia anamboarany atsika miforme olona mafy saina be mihitsy izy mafy fahalalana mafy discernement dia izany ny olona forme amin'izao androntsika 2026 zao izy miforme olona efa betsaka ny olona hita hoe mirehatra manao an'izany asa izany ary efa nitenenan'ny tompo hoe ianao anisany mpampianatra amin'izany 144 000 juif zany. Ny tompo miresaka tsara ny mpanompony azagaga mandre hoe kako Jesosy miteny amin'izany efa fanao Jesosy ny hoe miteny mialoha ny zavatra ho teneny ny zavatra ho avy fanao Jesosy mihitsy zany dia asan'ny tompo zany eo ampiana io dia manasanao mbola liana foana ndao tsika hijery ny partie 6 amin'izao fotoana izao.